Tsika tondray androany alleluia faly manona fedana tompo amintsika tsy ray avy amin'ity androany ity tratran'ny sabata daholo isika mianakavy dia hotahiny tompo ane ianao sy nankonanao sy rehetra tonga miara hivavaka aminay eto indray androany dia asa diny fa Andriamanitra tena tsara sady mpanao tsara ny vavahantsika eto ary Andriamanitra tena tsy mba mamihana ny soa azy rehetra tokony azo amin'izany raha misy tokony azo amin'izany fahasoavana izany androany dia ianao satria ianao tonga eto indray mahatsiaro ity andro sabata ity halleloia tsy adininao mihitsy ny mivavaka androany ary nataonao zava-dehibe zany dia miarabanao manokana raha tonga eto ianao miara hisaotra an'Andriamanitra tsika riavana hideran'Andriamanitra tsika anome voninahitra azy ametraka azy amin'ny toerana ambony ho lohalaharana indray satria dia tsy mba handrasantsika ho voalohan'ny herinandro no anatonantsika azy fa mbola vao mifarana mihitsy azy ny herinandro dia izy no ampialohavantsika lalana amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika indray mandritry ny anemana dia tena haka an'izany toerana izany tokoa nge Jesosy eo amin'ny fiainantsika riavana rehefa omentsika azy ny toera dia mandray an'izany toerana izany izy nisy toerana Jesosy nampianatra antsika hoe rehefa mandeha any amina toerana isika misy fanasana dia nampianatra antsika Jesosy hoe aza tonga dia mipetraka eny aloha fa rehefa tonga any nareo izy dia any amin'ny farany ariana aloha mipetraka fa raha avy eny amin'ny farany ariana nareo no alainy ny tompon'ny fanasana entin'ny olona makeny aloha dia voninahitra ho anareo zany fa raha tonga dia eny aloha ianareo no mipetraka ozy izy ka tonga avy aminy tompon'ny fanasana amin'ny tenanareo tsy toeranao io fa mandehana makany ariana dia ho fafahambaraka ny amorana ny an'izany toerana ariana zany ka Jesosy dia zany mihitsy Jesosy tsy miditra manao amboletra eo amin'ny fiainantsika zany izy fa mitazatazany any ariana eny izy aloha mandondony eo ambaravarana izy zany ny zavatra ataony fa rehefa tsika no miteny hoe Jesosy andao aoentiko ianao ery amin'ny loha laharana amin'ny fiainana mipetraha Jesosy fa omeko anao ny seza voalohany dia lasa Jesosy ary tena miainga amboninahitra izy mipetraka eo amin'izany toerana izany fa raha Jesosy kosa ny tonga dia hoeny aloha hiditra amin'ny fiainantsika tsotr'izao fotsiny kanefa tsika ny teny Jesosy tsy mety amiko ianao ka za tsy manana toerana ho anao dia ho afa-baraka Jesosy tsika eto tonga eto androany dia zao hanome voninahitra azy tsika napetraka tsika teny amin'ny toerana farany ariana izy tao anatin'iny enemana iny ny aloha lalana azy daholo ny asa mandrara ny fitadiavana ny fikarakarana ny tokantrano ny zavatra rehetra izay nataontsika tamin'ny enemana ny aloha lalana Jesosy teo alohantsika daholo napakatsika seza daholo ny fitadiavam-bola sy ny asa isan-karazany nomentsika toerana teny aloha reny nandritry ny enemana ary Andriamanitra mihitsy no teny tsy manameloka atsika amin'izany izy enemana no iasanareo fa ny sabata kosa ny andro fahafito kosa dia sabatany Jehova manamasina ny andro sabata
Fa rehefa tonga ny sabata ohatr'izao dia hoentintsika indray Jesosy. Tao amintsika izy makany amin'ny toerana aloha indrindra. Halleloia. Amakivaky andreo zavatra rehetra ireo. Dia elo lalana indray Jesosy ry havana amin'ity sabata ity. Ary dia ho raisiny amboninahitra izany toerana izany. Eo amin'ny fiainanao androany dia izy Jesosy tena haka ny toerana eny aloha. Haka seza eny aloha eo amin'ny fiainanao indray. Dia izy voninahitra koa ny fiainanao. Azo antoka koa fa tena raha manamboninahitra Jesosy eo anatin'ny fiainanao dia ny fiainantsika mihitsy ry havana no tafiana voninahitra. Na tonga eto ihany ianao androany dia izao. Andaontsika hanome voninahitra n'Andriamanitra. Andaontsika androany iteny hoe Jesosy omeko anao amin'ny toerana ambony. Andriamanitra dia laza izao olona noforoniko azy ho tanambara fiderana. Ny voalohany indrindra namoronana an'Andriamanitra antsika dia hanambara fiderana azy. Ny zavatra rehetra aorianan'izay dia any aoriana avokoa, manarakaraka avokoa. Fa ny voalohany raha ny velominy ianao androany. Tadidio ny fofona nomenanao io, ny zavatra rehetra ataonao io, nomen'Andriamanitra anao io, dia ahafahantsika hitera azy ry havana. Tena ny mihitsy androany hoe Jehovah tonga eto indray androany hanome voninahitra anao. Araka ny tenintsika atao anaty commencement teo androany hoe asa koa izao ataontsika izao. Hiasa ihany tsika androany ry havana. Fa asa hafa kely, asa tena miantoka ny hoavintsika manontolo sy ny mandrakizay antsika ity asa ataontsika androany ity. Dia ny fanomezantsika voninahitra ale Andriamanitra izay vavahantsika. Misaotra Jesosy. Reto indray ny mpanomponao androany. Ametraka anao amin'ny toerana eny aloha. Ho taritinay mihitsy ianao Jesosy, ho asainay mihitsy ianao. Aka ny toerana amboninahitra ambony indrindra eo amin'ny fiainanay. Ho eny amin'ny toerana aloha Jesosy. Ho atoronay ny zavatra rehetra androany. Ny any ivelany rehetra. Izao tontolo izao sy ny momba azy rehetra. Omenay lamosina androany. Fa hanatrika seza fiandriananao izay. Hibadina ny tavanao izay Jesosy. Misaotranao izay fa ianao natoy izao aretintsara avy reto. Ary raha tonga eto izay androany dia nitanjonao voalohany dia nahitanay iondrika eo anoloan'ny voninahitra. Ahitanay hanome voninahitra anao. Ahitanay Jesosy hamerina ny voninahitra rehetra ho eo an-tongotrao indray. Ny lola 420 an-danitra ao ange Jesosy manipy ny satroboninahitra. Rehefa tonga ny sabata tahaka an'izao dia miala eny amin'ny ny satroboninahitra. Anefa iny efa nomena azy. Iny anefa efa napetraka eny an-dohany ary ianao mihitsy nametraka ny teny aminy. Fa mbola rehefa tonga ny sabata Jehovah dia mbola miala ihany izany satroboninahitra izany. Atsipy eo an-tongotra izany. Satria mbola manam-pirofo fa na dia efa any an-danitra aza ny olo-masina, mbola ianao foana ny ondrehana. Mbola ianao foana nomena voninahitra. Mbola ianao foana ny akofana. Toeranao mandrakizay izany Jesosy. Maika fa izay ety an-tany ety. Maika fa izay kely reto mbola misisika no hoany, mbola miezaka isan'andro isan'andro no hoany. Nahoan'izay tsy hanome voninahitra anao. Nahoan'izay androany tsy mba hanipy izay rehetra voninahitra ety aminay ho atsipinay amin'ny tany avokoa izany. Fa ianao Jehovah nomenay voninahitra. Eto an-tongotrao Jesosy miandrandranay hanomezanay voninahitra. Isaoranay ny anaranao masina. Iterahanay ianao dia izay salatra eto ianao Jesosy. Ho anao izao fotoana izao. Mety izay salatra eto ianao Jesosy. Fa ho anao izao fotoana izao. Alleluia. Amen. Amen. Jesosy malaza. Wanao tumpu Anambara fitirana Neshayo na kure Natau wanao tumpu Amen, Jesus. Wanao tumpu Natau na wanao manduan Natau na
Manautupu Anambara Fiteranana Nifyaina kure Natawa Iderana Another time It's Fapanzakana Iderana Another time It's Fapanzakana Wow.
Fapanzakana 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 Amen. Fapanzakana 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 Hallelujah. Amen. Amen. Na Jesosy. Mametezako ianao androany sandratra eto Andriamanitro. Atolotra ho anao zany fiderana rehetra zany. Amendrika anao zany Jesosy. Ny olona rehetra nahita fa mendrika anao zany. Matoa ny olona namelatra ny lambany. Tena naiky ianao nanitsaka an'izany lamba zany. Ny orakoraka ny olona Jesosy nanome voninahitra anao. Ny olona nahita fa mendrika anao zany fa ianao koa tena nahita fa tokony ho anao zany. Tena raisinao mpifaliana zany fiderana zany. Nisy ny olona tezitra tao. Nisy olona tsy faly tao. Rehefa nahita ny olona ny orakoraka ny tsenanao nilaza hoe hosana hosana ho an'ny zanak'i Davida. Nisy ny tsy faly Jesosy. Reo olona tsy faly reo tsy nandray ninona avy taminao reo. Reo olona tsy faly reo tsy nino anao reo. Reo olona tsy faly reo tsy natsapa ny fahasoavana nomenao reo. Tsy nanaovanao fahagagana reo satria tsy nino anao reo. Tsy nitady anao reo. Tsy nangetaeta anao reo hatramin'izay. Tsy nilanao teo amin'ny fiainan'ireo olona tsy faly reo Jesosy. Dia tsy nideranao koa reo. Dia tezitra tamin'izay nidery reo. Satria tsy nilainy zany. Satria tsy hitany ny tsara rehetra nataonao. Zay nge Andriamanitra. Amitenanao eto izay androany. Fantatray fa mitevolo tsy faly. Fa ianao nefa Jesosy sy niteny. Fa raha angina reo olona be dia be reo. Dia ny vato indray no iantsoantso. Ny vato indray no iorakoraka. Nisy olona toeran'ireo olona reo iteranao. Satria ianao tsy maintsy terena. Satria ianao tsy maintsy omena voninahitra. Satria ianao tsy maintsy asandatra. Satria mendrika aminao zany. Rehefa izay Jesosy. Tsy mahafaly ny tevolo zavatra ataonay izao. Zany indrindra ny voamaika hitenenanay androany. Fa sady tomponay ianao n'Andriamanitra. Sady mpanjakanay ianao. Halleluja. Norainay ianao Jehova. Zokinay ianao Jesosy. Sakaizanay ianao fanamasonao. Dia rainay mandrakizay ny anaranao. Ianao nomenay voninahitra eto androany. Halleluja. Aza velao voasakana havana malala ny vavanao androany. Tsy hideran'Andriamanitra. Satria nandray zavatra ianao. Ny olona tsy nandray zavatra ny afaka tsy midera. Ny olona tsy nanaovana ninina no afaka tezitra amin'ny fiderana. Afaka manakombom-bava androany. Tsy maninona raha tsy nanaovan'Andriamanitra ninina mihitsy amin'ny fiainanao. Io izay ianao za tsy manan zavatra ho tenena. Fa raha efa tsapanao. Fa nisy zavatra tena nataon'Andriamanitra anao. Ny adidinao androany. Ny anjara asanao androany. Dia ny midera azy. Tsika ngelamana isan'andro tsika. Manan-javatra andrasana foana tsika amin'Andriamanitra. Amin'ny enemana iny tsika miandry zavatra. Miandry fitantanan'Andriamanitra. Miandry fomba an'Andriamanitra. Mety misy alim-bavaka tena andrasanao. Misy zavatra tena efa nangatanao dia miandry tsika. Miandry an'Andriamanitra isan'andro tsika na dia ny fahasalamana mety tsika. Manao ny asa mandrara tsika izay andrasantsika azy. Fa ao anatin'izany, halleluja. Andao ravana. Andrasantsika amin'ny mpifaliana. Andrasantsika amin'ny fiderana. Amen. Andrasantsika amin'ny fifaliana ny Andriamanitra. Androantsika tonga eto. Mila fiderana ny tsy anatsika azy. Amen. Andriamanitra dia marina foana. Já misy lazai ni nanapana tenai. Tsy maintsy ho atao. Awela na waingana aminy fotoana. Na le tsy tany maso quase izy miasa. La ela ni
miandry aho tsy misy nitranga izaho malala fa zava-mahagaga nomany ny oay izaho malala fa zava-mahagaga nomany ny oay Tsenao amira Kadihira Andrasanao Tumbo Hira Hoe ampiainy fahasoavanao Lozay efa nataonao Sao nalala fa tia ianao Jamani ciutetena ziai Nade saureri aseteti antani Tembula na fuina Kisana nitukana Amun ziai Kasumega imai Mepona veza ilai Iza iliku Izai amtenai Iza umalala Fazava magaga Numari niwai Amen. Efa samy tsy maintsy hiandry an'Andriamanitra ihany japana. Handraso amin'ny fifalian'Andriamanitra. Aza mba handrasana amin'ny fimonomononana na fahamezan-tsiny. Fa zany rehefa navoan'ny zanak'Israely lafa namalay. Nona ny zanak'Israely nangetaheta. Tsy maintsy miandry an'Andriamanitra satria ny amin'ny tany efitra. Io zany ny amelona azy io. Raha nono ireo tsy afaka andeha amboly vary vetivety ireo na amboly sakafo. Tsy maintsy mila sakafo farak'izay.
tsy misy nizanizan-drasandreo fa tsy Jehova. Noho izany rehefa iandrany Jehova ihany dia aleo andrasana mpifaly. Fa zanak'Israely tsy nahihany izany. Rehefa nona dia monimony manome tsiny amin'ny Mosesy amin'ny foana ny nataony tany amin'ny tany hevitra. Tsy aleonay tary, tsy aleonay ihany tary. Ry havana malala, andaontsika ao amin'Andriamanitra. Miandry an'Andriamanitra isan'andro tsy rehefa tsy manompo devoly ry havana. Ratsika miandry an'i Losifera, tsy manompo tapa-kazo ngentsika na sarivongany. Jehova rery nandrasantsika isan'andro eto. Rehefa hivavaka ihantsika, hanompo an'Andriamanitra ihantsika, dia andao tompontsika amin'ny fifaliana izy havana. Fa matetika eo amin'ny fiandrasana an'Andriamanitra io foana ny olona no mivily lalana. Araka ny torotentsika tamin'ny alina manao hoe miorena tsara za miova. Fa ny olona anankiray miova rehefa miandry an'Andriamanitra ka ela Andriamanitra. Mieritreritra izy fa ela Andriamanitra. Efa nitoriana ho avy Jesosy, kozin'ireo hoe ela be izany. Dia miova ny olona eo am-piandrasana an'i Jesosy ry havana malala. Ary ny tanjony devoly dia tokana ihany. Ny ahatonga antsika tsy hifantoka amin'Andriamanitra. Misy fitahiana tonga. Dia miezaka izy mamilo ny saintsika mba tsy hifantoka amin'Andriamanitra intsony. Fa andeha hiliba sy hanara-po amin'ny fiainana. Tonga indray ny ady. Dia miezaka indray izy mamilo ny saintsika tsy hifantoka amin'Andriamanitra intsony. Anoezantsika tsy hihinana Andriamanitra sa hoe mivavaka dia izao ny zavatra lalofako. Ry havana malala, ato anatin'ity heri ity dia tsika hanahitra ny saintsika rehetrarehetra. Andaontsika hanahitra ny fotsika. Hoavy ny fotoana hitsahatra kely ny fandarana. Tsy hisy laivy eto. Androany ilay farany hitantsika eto. Dia izao, ao anatin'izany dia andao ataontsika ity heri ity mba ampisainantsika foana hoe za ty ange na misy ny laivy na tsy misy manan-javatra andrasana foantsika. Ny fanahintsika tsy maintsy karakaraintsika foana na misy eto na tsisy ny fandarana ry havana. Andaontsika hamono fanahintsika ato anatin'ity heri ity mba hiresaka amin'ny tenantsika amin'ity heri ity. Tenantsika ihany no resantsika androany. Santatria zavatra iainanao androany. Aresan'ny tenanao androany sao dia mba variana ianao no mampiorina. Sao dia variana ianao ty e. Aza manaiko variana ry havana.
Misy fefitehitsangana foana eo alohantsika eo. Misy tany hevitra te hitsangana foana eo alohantsika eo. Anelanelana antsika amin'Andriamanitra. Ahatonga antsika hiantso azy dia tsy misy mahare. Ahatonga antsika tsy handray na inona na inona hafy amin'Andriamanitra. Io zavatra hitsangana devoly eo amin'ny fiainantsika. Ry havana malala. Zaho teteny aminao androany. Fa ny famelan-keloka sy ny fiverenantsika amin'Andriamanitra havana. Tena fanomezana anankiray tena ngeza. Tsy hain'ny olona nanasitrana amin'izany Bartimeo zany nampahiratra ny masina. Fa rehefa niantso izy hoe Jesosy zanaky Davida ao mamindrafo amiko, dia niara-midina tamin'ny famindrampo i Jesosy tamin'ny inona tiana ataoko aminao. Andriamanitra lava nisaky ny mamela heloka. Tsy ampy an'Andriamanitra zany miteny fotsiny hoe voavelany heloka ao zany dia vita. Fa rehefa avy niteny tamin'ilay lehilahy marano miparalysy izy hoe voavelany heloka ao anaka, dia tsy nijanona teo, mitsangana. Betao ny fandrinao ka mandeha. Ny famelan-keloka dia tsy maintsy miara-midina amin'ny fahasoavana foana. Fa Andriamanitra tsy miteny fotsiny hoe voavelany heloka ao dia vita, tsisy ninina toy an'izany. Tsy mionona amin'izany Andriamanitra. Amen. Rehefa misy zavatra mahazo antsika, mahatonga ny olona tsy mandray ninina avy amin'Andriamanitra mihitsy, sao dia mbola tsy voavela heloka izany olona izany. Sao dia mbola tsy nibebaka izany olona izany. Sao dia mbola tsy niantsoantso an' Jesosy izany olona izany, ka nitery ry Jesosy zanaky Davida mamindrafo amiko. Sao dia tsy mbola ravana voninandry famelan-keloka izany olona izany. Ka miandry zavatra tsy ho tonga. Fa ny fahasoavana, ny fahagagana avy amin'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra dia miara-midina amin'ny famelan-keloka. Amen. Ary izany no mahatonga antsika isan'andro te handray fahagagana isan'andro ianao, te hiaina ny fahasoavan'Andriamanitra isan'andro ianao, te hahita voninahitra Andriamanitra isan'andro ianao, dia isan'andro ko ianao tokony voavela heloka ravana. Halleluja. Isan'andro koa tsika tokony mandray famelana. Anaontsika androany teny Jesosy. Mitoera tanatiko ianao. Aza manao tsy hidipahatra Jesosy. Fa ty trano ty, ity tempolinao ity, tiako raha mba hitoeranao andro aman'alina. Tiako raha mba misy anao andro aman'alina. Halleluja. Ny jiro tao amin'ny tempoly ravana tsy navela ho faty zany. Fa misy jiro ao. Dia apetraka foana ny jiro iny. Tsy azo avela maty mihitsy iny. Vao mitady ho faty, vao mitady miakely ny herin'ny firehetan'iny jiro iny, dia tapohana aingana be mihitsy ny solika ao anatin'iny. Tapohana malaky. Mba tsy ho faty. Ao anatin'ny tempoly io. Taratry ny fanatrehan'Andriamanitra izany.
Halleluja. Aza velao fatiny jironao. Ataovy mitoetra foana Jesosy. Andro aman'alina io jiro mirehatra ao anatin'ny tempoly. Na mazava ny andro, na maizina ny andro. Isaky miditra ao ny mpisorony dia mirehatra foana io. Na manalo amasandro mibalika ianao. Mahafinaritra ny fiainanao. Tahiny tompo ianao. Mety ny atao. Avelao ny jiro irehatra. Misy fotoana maizina nge ny fiainantsika. Mety mandalo ady. Mety misy zava-tsarotra lalovana. Avelao irehatra foana ny jiro. Halleluja. Fa marika zany. Fa ny tempolin'Andriamanitra tsy azo atao maizina zany. Ny tempolin'Andriamanitra tsy maintsy hazavaina isan'andro isan'andro riavana. Amen. Antsika androany iteny Jesosy mitera ato anatin'ny fokondray ianao androany. Amen. Jesosy manana. Antsika rehetra izay maniry androany afaka manandra tanantsika ao anatin'ny jiro ity. Dia iteny ianao tiako hitoetra ato anatiko Jesosy. Inatoko mono tsara ny izany hoe fiainana eo ampelantananao zany Jesosy. Ny devoly aza mba teo eo saingy tsy afaka heverina eo tsony.
Fantatra hoe havana malala fa Lucifera io dia hiverina haka ny toerana izy io. Fa tsy afaka atsony izy. Isika omen'Andriamanitra fahasoavantsika ry havana. Afaka hoe eo amin'izany tanan'Andriamanitra lehibe sy mahery izany. Amen. Ary io tanan'Andriamanitra lehibe sy mahery io ihany no hitondra antsika. Mitondra antsika makany an-danitra io ry havana. Tsy afaka ho any an-danitra zany tsika raha tsy io tanana lehibe sy mahery io no mitondra antsika makany. Amen. Ary zany mahatonga antsika tenen'ny ten'Andriamanitra hoe izay eo am-pelantanan'Andriamanitra tsisy maharombaka izany. Fantatry ny devoly zany. Fantany tsara zany. Hoe taky ny ahoana ny olona rehefa tonga eo amin'izany fiarovan'Andriamanitra. Ry havana malala. Zany Enoka zany dia 300 taona zany niaraka tamin'Andriamanitra. Raha oharina amin'ny androntsika zany tena ela. Tena ela. Fa voalazan'ny ten'Andriamanitra fa niaraka tamin'i Jehovah foana io Enoka io. Vita namita 300 taona ry havana. Ary tsika 70 na 80 ny fitambaran'ny taona iainantsika eto raha tahiny mateza. 5 taona ny vitanao miaraka amin'Andriamanitra. 5 taona. Nanomboka 5 taona ianao no nanombo. Mety ho 5 taontsika no hialy eto. Ry havana malala. Eo mandinika tantaran'ny Enoka dia nieritreritra foana i Jesosy any. Betsaka ny zavatra niainana tao anatin'izany Jehovah. Nisy fidinana, nisy fiakarana, nisy oram-bandravatra, nisy masoandro mipalika. Misy antsika mamiry 5 tao anatin'izany. Fa Enoka niaraka tamin'Andriamanitra foana izy. 300 taona. Halleluja. Nefa randy nentin'Andriamanitra nge Enoka. Nalainy nge Enoka ry havana. Rehefa naharitra satria ela zany. Tsika koa efa omena fahasoavantsika. Tsy 300 taona ny antsika. Fa fotoana fohy ihany dia mba ho alaina koa tsika. Tsika koa ry havana mba ho akarina koa tsika. Zany natao hoe fahasoavana zany. Ny olona niandry 300 taona niaraka tamin'Andriamanitra vao nakarina. Fa tsika 70 na 80. Zany ara mbola ny ampahany kely amin'izany no mety mba nanompontsika n'Andriamanitra. Misy olona nge ry havana efa akaiky efa antitra vao manomboka mivavaka iny. Mbola hoy izany Andriamanitra hoe alaiko miaraka amiko ianao. Amen Jesosy. Andao tsika ry havana hiaraka amin'ny Jesosy. Andao ry havana malala ho eo an-tanan'Andriamanitra ny fiainantsika. Na fohy, na lava, na kely, na be. Dia andao tsika eo an-tanan'Andriamanitra. Amen. Another
Halleluja. Tahita fiadanana ve tsika e? Amen. Andao eo an-tanan'Andriamanitra. Rehefa eo ianao dia izao ny zavatra rehetra tonga eo aminao dia tianao daholo. Halleluja. Tsy zatra tsy tianao zany ataon'Andriamanitra rehefa izy ny tompon'ny fiainanao rehefa. Zany ange mahasambatra antsika e. Hanany olona indray rehefa tsy Andriamanitra no manjaka aminy. Dia raha dia efa zavatra tsara aza ny tonga eo aminy. Mbola mahita tenenina ihany izy. Na dia ilay zavatra tena tiany azy mbola mahita lazaina ihany izy. Atsika izay ataon'Andriamanitra eo tsara amintsika daholo. Mety amintsika daholo. Halleluja. Ary ankasitrahantsika azy daholo. Satria Andriamanitra tsara ngeny manao ny fiainantsika. Mahay ngeny afan'io Andriamanitra eo. Halleluja. Ataontsika androany atao anatin'ny fiangovana dia tiako mba ataontsika ity androany. Tsika mba hanorina voady. Hoavy ny fotoana hiverina eto ny fandalana amin'ny volana août. Mbola hita eto daholo ianareo. Amen. Tsisy anakay izy ihany. Tsy hitatsony ihany. Ndry ihany na tsotsony. Lasa hono izy. Fa hisaraka tsika. Fa iona indray tsika. Dia ndatsika lavana hiteny zaza Jesosy ijoro aho. Voady ny ataoko androany. Za hanompo anao aho. Tsika fotsika rehetra izy ity dia ao aorianan'izay dia hanao fidirana vitsivitsitsika. Amen. Halleluja. Izay rehetra samy dao anao voady. Izay manam-pahasahiana dao anao voady. Halleluja. Adesso parada
Ina manana itoetra fatsanda Maefa voatendrina Anatanterak'ireo asana Nanirakayana Indro famonana Naenzeina Zatsiva Nikamina Nadesuparana Zatsisa Rakamina Miru Nanzu Iyananu Turkiku Itisianu Pana Umanda Piala Pufunaku Itunya Sarana Sinia Sanaviraku Makalaza Tiaoko farewani Nawasitusikia Timba ilufika Iusuatrani nidi Iweimtra de sanati Nahamuiza kunyai kwaza Tiverindalana Naenteina Zatsiva Nikamina Nadesparana Zatsisa Rakamina Miru Nanzu Iyananu Turkiku Nitisianu Pana Wamada Piala Pufunaiku Itunya Sarana Sinia Sanaviraku Amen Jesosy malala. Zany koa Jesosy nentinay hamarana zao fiankofana zao Jesosy. Mbola ho teneninay anao eto androany fa zay anompo anao mandra-pahafaty mandra-pialam-pofonaina tsy miova Jesosy miaraka foantsika mitony hatsaranao foan'izay na iza tany misy anay na inona ataonay ary zay tsy iray avy reto Andriamanitra inoko fatana tokantrano tany nisy voadiny sandratra koa tany Jesosy malalo mangataka aminao manokana mihitsy androany hoe ka eo ny tsirairay avy za velanao ho varina foazy isan'andro ny fanahinay fa miankina amin'ny ara-panahinay daholo ny zavatra rehetra iainanay eto raha reraka ny fanahinay Jesosy dia ho moramora amin'ny fahavalo mitondra fahakiviana ty anatinay ary dia ho moramora amin'ny andresy anay sy andavany aza velana ho reraka ampaherezo isan'andro atao mihitsy ny fomba rehetra tanterao aminay ny teninao fa isaky ny an'ilay mpimasona andeha manao anay zay tsy raha avy reto Andriamanitra avy ny fotoana mety tsy fakahita tokoa zay eny Andriamanitra ifanalavitra tsy fampiresaka mandritry ny mety fotoana maharitra Jesosy fa zay mahatoky sy mino fa ianao eo mandrakariva ho an'izy ireo tsirairay avy manana olana Jesosy ireo zanakao ireo
ireo mpanomponao ireo dia za tena mino fa hoe ianao hitarika azy ary zay rehetra efa nambara tamin'i Jesosy malalo dia ho tanteraka amin'izy ireo ny teny rehetra ato anatin'ny fotoana izay tsisy ny fandalana dia ny teny rehetra izay nambara teto anao ny asany amin'ny fiainan'izy ireo mahandra-piveriny fandalana indray isorany anao izay rehetra vita teto ny sabata rehetra ny arahana teto nandritra izay taona anankiray izay Jehovah-Andriamanitra hiterahany eny anaranao masina misaotra Jesosy fa tena sabata nandraisana ihery sabata tena nankina ny fiainana tokoa ary nafahana eny amindroso tamin'ny ara-panahana etsay dia mbola ianao foana nomena voninahitra sy tena eto mandrakizay misaotra Jesosy malala fa tena tsara ianao. Halleluja. Amen. Anao fiderana vitsitsika dia aorian'izay tsika anankiroa ihany ny fiderana ataontsika dia miditra amin'ny ten'Andriamanitra isika tsirairay avy nahoatra. Go.
ambelako Jesosy. Alléluia. Nisy anankiray efa nomanky tato. Allo tsy le nomanky ndray ny atao. Allo ataontsika ty anankiray ity. Amen. Iranisany nanamarika be ny fandaharantsika izy ty. Ahaitsika rehetra mihitsy tokony mitsangana daholo dia mira mafy be daholo amararantsika ny fiderana. Alleluia. Lazare.
Amen, Jesosy malala. Misaotra anao Jesosy malala ny amin'izany teninao aminay izany. Izay ho fotoanao tonga amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Misaotra anao Jesosy malala satria tonga ndray ny fotoana izay aindrinesanay ny feonao. Misaotra amin'izao sabata masina izay fafinaretana ho anay izao tokoa, izay fotoana izay anatrehanao anay tsirairay avy, ary fotoana ahafahanay tsirairay avy koa miseho eo alohan'ny fanatrehanao Andriamanitra tsy toa. Miteza anao hamangy ny isa-tokantrano isam-batan'olona. Miteza anao hamangy ny isa-tokantrano isam-batan'olona Jesosy amin'ny alalan'izao fotoana izao. Okany fanatrehana ratsy rehetra ny devoly sy ny satana sy ny firongony tsy anakely tsy anapahefana eo amin'ny fiainanay tsirairay. Hotahinao ane ny isa-tokantrano isam-batan'olona Jesosy. Hotahinao ane ny teny zay ny tokantrano zay mandray izao teny zao, ka ny teny zay hotorina androany tena hoe hamakivaky tendrombohatra, hamakivaky ny varavaram-by sy ny varavaram-bato sy ny varavarankazana, ka hanangana na dia ny maty aza. Alleluia. Na dia ny maty aza tompo dia ho atsangana izany teny izany. Alleluia. Voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Mitenena Jesosy mitenena fa zay voninkianao anao, ary okany teny zay hoenonay androany ianao hanomana sady ny fony tsirairay avy mba ho tena tanolona ka niriny ny teninao tokoa. Ho voninahitra anaranao rery any Jesosy malala. Halleluia. Amen. Ira retsika aloha anomboantsika ny fotoana. Tany tompo taola. Halleluia. Raisika fitiavana be tian'Andriamanitra. Raisika fifaliana. Tanao lala tsara kehitriny dia lala ny fahampoana an'Andriamanitra. Halleluia. Sinahiti zay nahafapo hela io dia kodeny tsy ofosa nananyandro taminiadala simpanandimikiny afarana azamisiodity itakony lalatsara ka izorako azokony famozena ikahotanako ifikitramnao zao Jesosy alamna
Alléluia. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra fitiavana mandrakizay ny tiavantsika an'Andriamanitra. Alléluia. Mino fa zany koa ny any am-ponao ianao tonga eto androany miaraka aminay io dia fitiavana mandrakizay ny tiavan'Andriamanitra sy anao dao mba hiezaka tsika mba ho tia azo mandrakizay raha mba azotsika atao. Iny Jesosy zao tsika rehetra dia tonga sondra ianao amin'izao fotoanany toro-teny zao dia matoky fa mifampahireto indray tsika amin'ity androany ity raha lasina vavy malala. Androany moa tsika ny live-tsika faraparany aloha araky ny fanlazaina foana tanatin'ny misy amintsika mantsy efa sabato ohatr'izao vao tonga dia tsara ihany menantsika foana ihany ny filazana hoe androantsika no misy live farany fa somary takanisa taona miala sasatra kely ny fandarina andramoka izao mila fialatsasatra kely ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy misy itsony aloha ny live na dia sabata aza fa rehefa sabata isika dia ao anaty Zoom isika ny mitandrina sabata ary ny live mandritra ny fotoana herinandro ny vavaka fiambenana dia tsy hisy intsony aloha raha tsy amin'ny manomboka amin'ny volana août zany tsika mioneto indray dia tsara ny milaza an'izay ho filazana ho antsika rehetrarehetra dia tahiny tompo tonga soa falibe mahita anao eto ary aloha zany mba mamelahana aloha mba hirahaba antsika rehetrarehetra zay mba voateny tonika eto Melosobe anjana Arabie Saoudite Razana Monique Dubaï Artisanat de Madagascar France Vergelina France Irikarac France Angelina Suzelle Suisse Natalina Marisalina Madagascar Melosobe anjana Arabie Saoudite Razana Sylvie Koweït Marina Tiana Canada. Alléluia. Angelina Rodriguez Arabie Saoudite Versava Koweït Novlitina France Asina Apostole Madagascar Kadaka Malala France Razana Sylvie Koweït Kodanila Belgique Artisanat de Madagascar France Souameva France Marina Tiana Canada Mahitra Vordamba Madagascar Sandolan Jesus Koweït Normal Lacer Madagascar Artisanat de Madagascar France Marie-Angela Dubaï Hortensine Koweït tahiny tompo André Suzelle Suisse tonga soa daholo tsika rehetra dia maretatra amin'ny farany daholo dia ahery ianao. Alléluia. Izay tena Andriamanitra avy hatrany antsika ao amin'ny raha misy olona ary izay olona izay. Alléluia. Amaky tenin'Andriamanitra isika mila olona ray zany azafady amaky tenin'Andriamanitra dia afaka miandro izay olona izay ny vakitentsika dia amin'ny Salamo fa 30 manontolo Salamo fa 30 manontolo ka izy ary ny olona ho terem-panahy amaky tenin'Andriamanitra nao asan'Andriamanitra amin'izao andro sabata izao. Alléluia. Afaka miandro izany olona izany ho voninahitra Andriamanitra. Alléluia. Rehefa misy olona atao anaty live manampaniriana hiditra atao anaty live dia izay olona izay no ampandrosoantsika. Alléluia. Ohatrany tsy nety averina hoe raha zandro tozy le demandinao azafady averina hoe le demandinao ohatrany tsy nety izy teo. Alléluia. Alléluia. No tsy netavitra ny meka hiditra tety rahalatojo amaky tenin'Andriamanitra teo amin'ny écran teo fa tsy tafiditra moa le appelany dia lanatsiny aminy misaotra foana nefa amin'ilay fahavononana satria dia hita foana ilay fahavononana dia tsy tafiditra azy. Andao koa ary azy tafiditra no metsika fitenenana. Andao ary mpandrotsika zoky Anjasika Patitsia izy no amaky ny tenin'Andriamanitra. Salamo fa 30 manontolo Ranabavaviaja azafady. Akasitraka pasteur na amin'ny fitenenana manana tompo amin'ny fitarahetana ny tenako dia amaky ny tenin'Andriamanitra ary sitra. Salamo
20 tao amin'ny lahy no niantsoko anao Jehova o Tompo enoto feo aoka ny sofinao ianty ny feon'ny fifonako raha mandinika ilika ianao Jehova iza no ajanona Tompo fa eo aminao no misy ny famelan-kely mba atahorana anao ny andry an' Jehova eny ny andry azy ny fanahitra ary ny teniny no nanatenako ny fanahiko ny andry ny mihoatra noho ny fiandry ny mpiambina ny maraina dia ny fiandry ny mpiambina ny maraina manantena an' Jehova Israely fa eo am' Jehova ny misy famindrako sy fanavotana be ary izy no anavitra ny Israely ho afaka amin'ny elony rehetra. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra anao ranavavy aja tao anatin'izay famakiteny anafinaritra be misaotra ny amin'ny fanoratena anao asan'Andriamanitra mafinaritra be le fahavononana rehetra maromaro nareo ny ny andro tao fa raha ihany afaka miditra dia misaotra anareo amin'ny fahavononana foana. Alleluia, ny soramandry amin'ity salamo ity dia ny fitarainana ataon'izay latsaka amin'ny fahoriana lalina. Mety misy olona eto latsaka anaty fahoriana lalina izy amin'izao fotoana izao dia natao anao ty toriteny ty. Raha tsy latsaka anaty fahoriana lalina ianao mety tsy manozona anao fa aneriana any mety mba misy fotoana nandalovanao atsarotra dia hitadidinao androany ny tokony atao sy ny tokony ampahirezina. Ny tena Andriamanitra tao amin'ny lalina no metsoko anao Jehova. Tompo enoto feo aoka ny sofinao iainy tsara ny feon'ny fifonako. Alleluia. Raha mandiny keliko ianao Jehova iza no ajanona Tompo. Isika rehetrarehetra zany zao raha ozy Jehova hoe aloha diniako aloha ny elo vao mandray mila mitondra casier judiciaire vierge zay vao mahazo miditra tsisy tafiditra tetika na dia ray ary reny zazakely mbola tsy nalala fahotany reny no tafiditra fa raha Jehova mandiny keloka izy amintsika reto no tafajanona eto tsy misy na dia Mosesy raha tsy tafajanona teo fa soa ihany fa amin'Andriamanitra misy ny famelan-keloka dia isaorana azy zany fa mindraha-posy famelan-keloka avy amin'Andriamanitra ny atongavako sy atongavana eto fa tsy noho ny fahamasinantsika sy ny fahatsarantsika akory. Ianao tonga eto androany hitangorona eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra isika amin'izao andro sabata masina izao dia tsy hoe ianao ny tena nendrasana ary tsy misy tohanao fa izao ny tena marina Jehova tsy nandinika ny elokontsika raha tsy izany dia tsy misy tapajanona teto isika rehetrarehetra ho azy ny voninahitra. Ny tena marina nandinika dia ny andry an' Jehova eny ny andry azy ny fanahiko ary ny teniny no nanantenako. Alleluia. Minona ny zavatra andrasanao amin'izao fotoana izao iandrasanao an'Andriamanitra. Ny tena marina ninona andrasantsika eto amin'izao tontolo izao na miandry fanasitranana ianao na miandry fitahina ianao na miandry valina examen ianao izy avy miavaka CEPE na miandry valina éco ianao na miandry fisondrotan-karama ianao zany rehetrarehetra zany dia atao hoe miandry an' Jehova ianao satria ho avy amin'i Jehova ny zavatra rehetrarehetra izay mitonga eo. Ity andininy fahiny ity tena ifatohantsika androany. Alleluia. Ny ten'Andriamanitra manao hoe ny fanahiko miandry ny Tompo mihoatra noho ny fiandry ny mpiambina ny maraina dia naveriny hoe dia ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Alleluia. Androany zany ampahery hoe ny fiandrasantsika an'Andriamanitra tsy moramora io. Ny fiandrasantsika an'Andriamanitra io tsy moramora io ry havana malaky. Mihoatra ozy ny tenin'Andriamanitra noho ny fiandry ny mpiambina ny maraina moa mpiambina. Ny mpiambina dia gardien. Ny mpiambina dia miambina misy zavatra ambenana hoe zany. Ary vitsy ihany hoe mpiambina amin'ny andro atoandro. Fa ny tena rehefa mitentsika gardien rehefa amin'ny atoandro hoe sécurité. Fa rehefa amin'ny alina izy gardien. Tsaronay zany taloha tao Madagasikara manana gardien satria tokotaninay dia misy tômôbila maro
sy kojakoja mila ambenana de marina fa miandry manotobo manodidina ny anjeny Jehova satria zay de tsy mbola nisy nanafika tao arinany zany zay mivavaka zany zay taloha fa nisy nanafika tao tokatrano rehefa taty arina nanana orinasa kely mivarotra fiarakodia tao Madagasikara tao de tokotany eo fian'ny fiarakodia misy fotoana malafo amin'ny alina hariva tokony fantatry ny mpanoloba zany fa misy vola hoa fa tena ny anjeny Jehova tokoa tena nitobo manodidina anay saingy misy foana ny raha vao tsisy miambina de misy manao alabotsy de niasa foana ny saiko tanzany Jehova ianao miaro ny ainay tsy ho faty tsisy anavika fa ahoana zay tsy maintsy mila gardien iambina fa raha vao tsy eo ny gardien de very ny batterie ny tomobile very ny chargeur ny batterie very ny pistolet sy ny compresseur zany zavatra zany very ny pitsopitso madinika amin'ny plus de secours mipetraka eny ananonanay de tena hitanay zany manana gardien ary hitanay zany hoe tsy misy gardien ndray alina zany manefa message ny gardien tsy ho avy fa marary de eo ianao a tonga de mimana ianao tsy atory fa ianao ny gardien ary tena ilaina ny gardien tena ilaina ny gardien ary le gardien tena ilaina io a tsy gardien be torimaso fa raha vao gardien be torimaso no recrutenao de maninona de tsy atokisana misy gardien anay zay taloha mitondra kodoro izy aiza mitondra kodoro atsokosoko netiniditra tao mba hatoriny tena marina gardien zany tsy tokony anana kodoro satria tsy tokony hatory ny mpiambina de miambina amin'ny alina daholo rehefa namalala ny ahitanao ny zavatra ratsy sy mampatahotra ny alina aloha mangina ny olona rehetra matory ny alina mangatsika noho ny atoandro ny alina mampatahotra betsaka ny zavatra mampatahotra amin'ny alina ary eo anatin'ny alina daholo ny azo ao anatin'ny maizina no afaka anaovana zavatra ratsy rehetrarehetra de namany tsy misy any izy zoky lina raha gardien matory zany de namany tsy misy any alleloia de ao anatin'iny alina iny ianao ny miady amin'ny torimaso zay ny asan'ny mpiambina misy zavatra ambenana io arakaraky ny adidy sy ny andraikitra apetraka aminazy arakaraky ny zavatra apetraka eo anoloana hoe ty andrasanao de iny ny andrasany androany zay teteny aminao fa isika rehetrarehetra zao de mpiambina daholo misy manontany ianao inona ny asanao koatra ny asanao de gardien za hoe gardienne na hoe fa izasy anao io mpiambina ary zao zavatra fotoana iainantsika zao andro alina izao mety misy masoandro mipoka be hitanao ivelany ao fa za teteny aminao fa andro alina izao andro fivoahan'ny mampatahotra rehetrarehetra zao andro mampangatsika ny fitiavany maro zao ary tena fotoana mangina izao mangina tsisy ninona ary fotoana mahatongavany torimaso ara-panahy amin'ireo zava-mitranga rehetrarehetra maneran-tany ianao ny mpiambina ny alina de izao fotoana iainatsika zao ny vanim-potoana ny alina ary inona ke ny ambenanao manana trano mijoalajoala be ambesana ve ianao manana fiarakodia amina miliara ao ambenana ve ianao manana firavaka volamena amin'ny coffre tena mila iambenana ve ianao mahatonga anao miady amin'ny torimaso mahatonga anao miambina ny ambenanao a de ny tenanao ny ambenanao a de ny fanahinao alleloia fantaro manomboka androany fa mpiambina ianao fantaro manomboka androany fa alina zao iainanao zao ary ny amin'ny zavatra ambenanao tsy vola tsy arena fa ny ara-panahinao miambina ny ara-panahinao ianao amin'izao alina izao
Alleluia. Ary hozy ny tenandriamanitra hoe mihoatra no fiandry ny mpiambina ny maraina satria io mpiambina io a miandry an'io maraina io tonga. Ny azy ny valim-bavaka ny azy dia ny maraina tonga. Ny mpiambina amin'ny alina tsy mitsahatra mijery ny faravodilanitra sao mba efa miposaka le masoandro fa amin'ny fotoana iposahana io dia andeha akaina izy. Ny mpiambina amin'ny alina tsy miambina ntsony amin'ny atoandro. Halleluja. Ny mpiambina amin'ny alina tsy miambina ntsony amin'ny atoandro fa rehefa miposaka amin'ny masoandro dia vita ny asany, dia makaina izy, dia mitsahatra izy, dia matory izy, dia makaina izy. Halleluja. Amin'ny fotoana inona izy manao an'izay zavatra iny? Amin'ny fotoana tonga ny maraina. Halleluja. Ka raha miteny anao hoe izao fotoana iainantsika izao ny alina, aiza ntsony tsika nahita mazava mihoatra noho izao? Rovina ary ny maraina. Iza indray ary ny malala afaka mamaly anatin'ny commentaire. Rovina kay ny maraina. Amin'ny fotoana inona kay no tonga ny maraina? Arak'izay zavatra nyteneniko amin'ny rehetrarehetra zay. Satria nyteneniko anao zao aty aminay a mazava be masoandro be mihitsy nefa alina. Dia raha alina ve zany ny maraina? Ohatrany any amin'ny ranabavy Marina Tiana sy any amin'ny ranabavy Marie Angelina Diamant hoe aty amintsika atoandro any amin'izareo alina, any amin'izareo alina aty amintsika atoandro. Ka raha manontany anao azany zao raha ianao ny mpiambina, hozy ny tena hoe mihoatra no fiandry ny mpiambina ny maraina, dia ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Amin'ny fotoana ino ny maraina io? Amin'ny fotoana ino ny maraina io? Alleluia. Amen. Sotrozany kely aloha mandra-pamalinareo, efa misy mamaly anankiray fa aloha mba sotrozany kely sahady fa mamay ny andro. Mamay ny andro. Alleluia. Hozy raha latojo hoe le maraina io a fiaviany Jesosy amin'ny raha hoan'ny lanitra. Alleluia. Bravo raha latojo. Io maraina io ny atao andron'ny Jehova ry havana malala. Io maraina andrasany io ny fiaviany Jesosy io. Alleluia. Amin'ny fotoana fiavian'ilay mpapakatra Jesosy ranabavy Lovely. Amin'ny fotoana fatokavan'i Jesosy sy ozy ranabavy Angina Rodriguez. Io ny maraina andrasany. Alleluia. Rehefa tonga Jesosy tsy miambina zany intsony ianao. Rehefa tonga ny andron'i Jehova, izy mihitsy ny fahazavana. Alleluia. Fatokavan'i Jehova, fatokavan'ny famonjena sy ny fahafahana. Alleluia. Tena marina ny voalazanareo. Ny mpiambina dia za. Ny alina dia amin'izao andro iainantsika izao. Ny zavatra embenako dia ny ara-panahiko. Miambina foana mandra-piavin'i Jesosy. Tsy miambina mandra-pahatonga ny fitahian'Andriamanitra. Tsy miambina mandra-pahatonga ny vakansy. Tsy miambina mandra-pahatonga ny reprise ny vakansy. Fa miambina mandra-piavin'i Jehova ry havana malala. Mandra-pahatonga ny Jesosy amin'ny raha hoan'ny lanitra dia miambina tsika. Maizina ny andro. Mampatahotra, mampitetaina, mangatsika, mangina. Fa na dia izany azy miady amin'ny torimaso tsika. Mampatory atsika daholo ny réseaux sociaux, mampatory atsika ny zavatra maritrangy isan-karazany. Misy olona matory ara-panahy izy rehefa tsy manam-bola. Misy olona matory ara-panahy izy rehefa tahin'ny tompo. Misy olona matory ara-panahy izy rehefa noana. Misy olona matory ara-panahy izy rehefa voky. Misy olona matory ara-panahy izy rehefa célibataire. Misy olona matory ara-panahy izy rehefa manambady. Alleluia. Ry havana. Mila miady amin'ny torimaso ianao. Mila miady amin'ny torimaso ianao. Amen. Fa raha tsy miady amin'ny torimaso ianao dia tsy ahita ny maraina ry havana manala. Betsaka ny mpiambina tsy mahita ny maraina satria natory dia tonga ny fahavalo. Eto a na le alina sy ny zavatra mitranga rehetra ao aminy tsy matory. Fa ilay maraina ho avy koa tsy matory.
ny atahorana tory eto a tsy ny devoly tsy Jehovah-Andriamanitra fa ny ara-panahintsika ny atahorana tory isika ny miady amin'ny torimaso mpanahy lay tenen'ny tenin'Andriamanitra ny torimaso-pahafatesana miantso anao androany manao antso afo aminao za androany aza matory okanao hiandry amin'ny Jehova okanao hiandry ilay maraina hoy izy hoe mafy be le asa mafy be le miandry fa miandrasa ihany fa zao rehefa tonga ny maraina alleluia rehefa tonga ny maraina dia hitsahatra ianao alleluia ny Paoly manao hoe Timoty faharoa vakitsika nge Timoty faharoa aitsika ty teny ty rehefa misy maty ty foana ny amin'ny ferapara matetika fitopolo isan-jato ny ferapara misy an'ity na 50 isan-jato raha kely indrindra Timoty faharoa toko fahaefatra andiny fafito hoy Paoly manao hoe efa niady tsara efa nahatanteraka amin'ny fiazakazahako aho nitaherin'ny finoana halleluia vita ny halin'ny Paoly aonazy izy Paoly efa niady tsara nahatanteraka ny fiambenako aho nahatanteraka ny fiazakazahako aho nitahiry ny finoana zany hoe tena niratra amin'ny masoko tsy natory aho tsy nampatory amin'ny Facebook tsy nampatory amin'ny Instagram tsy nampatory amin'ny politika tsy nampatory amin'ny tsy fisina tsy nampatory na akolo fisina alleluia mirabanao amin'izay fotoana zay Paoly hoe zany natanteraka amin'ny fiazakazahako nitahiry ny finoana hatro zao vao tonga ny maraina inona kay miara tonga amin'ny maraina raha ny tenin'ny Paoly vao tonga ny maraina io maraina io mitondra zavatra io tsy masoandro miposaka fotsiny io fa mitondra zavatra io mitondra fanantenana vaovao io mitondra zavatra azo tsapaitanana io inona ny azo tsapaitanana rehefa tonga ny maraina andiny ny fahavalo hatro zao zany hoe dikan'io hatro zao io a amin'izay fotoana zay amin'ny fotoana tanterako ny fiazakazahako amin'ny fotoana vitako ny fiambenana amin'ny fotoana tonga io maraina io dia izao ny zavatra rehetrany tehirizina ho an'ny satroboninahitra ny fahamarinana izay omen'ny tompo tsara marina ho ahy amin'izay andro zay ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tiany fisehoany koa zany hoe ho an'izay rehetra eo amin'ny fisehoany tonga eo amin'ny fotoana isehoany halleluia tsika le miandry amin'ny alina io a le miandry ny maraina io a miandry satria na ny amitsika no nambenantsika tena hoe fanahintsika no nambenantsika dia misy zavatra koa zany tena ho atsika alleluia inona io satroboninahitra mba te hanao satroboninahitra fenao rehefa mba te ho satroana satroboninahitra fenao rehefa ny amin'ny fiainanao mety indray mandeha amin'ny fiainanao tsisy nanao an'izany ianao mety ianao io zao mety mbola tsy nahazo prix zany mihitsy tany am-pianarana mbola tsy nahazo voalohany na faharoa zany mihitsy ianao tany am-pianarana mbola tsisy nanisy satroboninahitra ianao ingisaka manao fananana tsy mahazo voalohany foana angamba mba mezaka ianao mikika an'ireny kilalao fahazahoam-bolo reny fa mivolanao fotsiny very tsy mbola nisy réussite mihitsy teo amin'ny fiainanao tsapanao hoe za zany voalohany za zany ny sandratra za zany tena hoe zahako ny meilleur za zany ny mention très bien teto za zany ny tena izy mety tsy mbola nisy taminao zany misy olona eto mbola tsy zatra nahazo an'izany satroboninahitra zany fa zao tsy maintsy ahazo ianao amin'ity ndray mitoraka ity alleluia tsy maintsy ahazo ianao amin'ity ndray mitoraka aza malahelo mifonao raha ianao tsy mba nahazo an'izany teo amin'ny fiainanao fa zao mba fetsifetsy efa tsy nahazo ihany ve hatramin'izay ry havana tsy anao mba manantena an'le azo amin'izay ary ity raha ity ny tena zava-dehibe tena satroboninahitra ny fahamarinana avy amin'izy omen'ny tompo tsara marina halleluia men'ny tompo tsara marina ho ahy amin'izany andro zany tsy amin'ny Paoly ihany tsisy eo zany tsisy anontaniana tsony avaizanao izy ianao ahoana ny mombanao fa zao fotsiny naharitra ve ianao tsy natory ve ianao niambina ve ianao e dia raha ozy izy ianao iheny tompoko tsy natory ianao ndray mpimaso azy andeha vakansa zao tsika fotoana ny fatoriana nge zany vakansa zany ny vatantsika makaina alleluia ny vatantsika maninona makaina fa ny ara-panahintsika miambina tare moavy zao ny vakansa ny andro mafana hoeny amin'ny plage rehetrarehetra mba hilalao rano hitondra ny ankizy lalao rano so ianao ndray mitanjaka noho ny ankizy satria izy ianao hoe vakansa ny andro tsy aty ny paster aza manao story tadiliva ny story ao an-danitra caméra ao an-danitra ao mahita antsika asianao foly naizanaiza
so matsy mety lavitra be aty ka izy groupe zay maresy sika reny aty ninona re aty amin'ny toerana tena aty Mexique tsika aty Espagne tsika izy anitany andramoka izao aty tsy hitany pasteur aty tsy hitany pasteur any ka fa Jehova le mahita amin'ny pasteur mahita amin'ny père ça va alléluia fotoana ny fangatsiahana mantsy io vacances io rehefa tsika mandeha vacances sy milamy matonga sy mandeha vacances dia efa misy zay le fandehany rehefa misy le fandehany miena ny stress miena ny zavatra isan'ny saina dia aloha mihinana toetratsika zanak'olombelona misy mantsy io mora manalavitra an'Andriamanitra rehefa manana ny ampy io ny zanak'olombelona ny kristianina ny olona mivavaka amin'ny Jehova ry havana jerenareo ke ny karana ke mivavaka amin'Andriamanitra hafa fa tsy voalita mihitsy hoe karana vo manam-bola dia efa miala amin'Andriamanitra karana manam-bola daholo vitsy zany karana tsy manam-bola zany eto amintsika raha mba misy karana manam-bola alleluia fa jerenareo jerenareo sy no manana foana izy tsy misy zany tsy vavaka kely nefa vavaka kely ambota ny vavaka dabota manam-bola fa nisy no tompoko manam-bola foana fa mivavaka amin'ny bota foana izy ny karana tompoko dia mpanan-karena foana fa mivavaka amin'ny Andriamanina foana izy ny kristianina ny olona mivavaka amin'ny Jehova vao mety ny atao dia miala amin'ny Jehova vao mety ny atao dia miala amin'ny Jehova mahavariana nefa Jehova leriny no mahavelona sy mahafaty ka io fotoana fialan-tsasatra mampilamindamina fiainana io mbola betsaka mampiverindalina no rehefa mandalo ady ny olona efa tao salanisa ny mahabetsaka miverindalana ny olona mivavaka amin'ny Jehova dia rehefa izy tahian'Andriamanitra no izy hoe mandalo ady rehefa mandalo ady miverina mitady an'i Jehova daholo vitsy any zany olona zany hoe za zany misy problème be tsy valy mivavaka andeha hanompo sampy fa ny olona rehefa mety ny ataony no mikidaladala izy zay jerenareo tsara atoloko olona vitsivitsy nareo hevitra vitsivitsy alleluia ahafahantsika tsy matory amen Davida tsy natory ahoana nataony Davida salama fahatelo ambinipolo salama fahatelo ambinipolo tiako izy namaky tema nefany efa somary lasarasa fotoanantsika androany voataratara vanomboka dia loatra dia efa kikitoviana ny teny salama fahatelo ambinipolo andiny fahenina ahoana izy Davida vao mety ny atao fa regarega be salama fahatelo ambinipolo andiny fahenina ozy Davida raha matsiaro anao eo mpandriko dia mieritreritra anao amin'ny fiambenana anina i Davida zany na dia efa sena matory ambo fandriana azy mbola niambona ihany izy mety ny atao zany Davida matory ambo fandriana zany mety ny atao anaty trano sedera alleluia ambony fandriana tena misy lay kidoro mahafinaritra be ahoana ozy Davida tsy atory alleluia zay andry zay ambona inona atao Davida mbola matsiaro an Jehova izy eo mpandriana mbola mieritreritra ano moa mieritreritra zany matsiaro an Jehova anatin'ny fananakarenana andalovanao io anatin'ny fotoana mampandeha ny zavatra ataonao io matsiarovan'i Jehova foana ianao mieritreritra ny Jehova foana ianao sainty foana Jehova alleluia mieritreritra azy amin'ny fiambenana any alleluia ozy ny mpanohatra amin'ny salama fa 7:100 marina teniny mampionina ny olona mivavaka amin'ny Jehova ihany ny lahady izy diakona dia latsinainy izy bikini ny mivavaka amin'ny Jehova ihany manao ohatry zany tandremo fa tsy tsika zany salama fa 7:100 ngefa kitsika andininy fa 7:100 salama 119:147 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha mbola tsy nazava ratsy azy any andro dia nitaraina ny teninao no andrasako zany koa hevitra anankiray ahafahana tsy matory mbola tsy nazava ratsy kosa aza ny andro mbola le amin'ny teny maraina dia iny nataony ty mpanompon'Andriamanitra ty mitaraina izy mitaraina zany azo adika hoe mivavaka mitaraina zany azo adika hoe nananatra ny feony izy any olona vita atory ao anatin'izany au lieu de atory mba andresen'ny toromaso mba ahafahany miambina dia mitaraina izy
dia nanandratra ny feony izy dia nivavaka izy dia niandro ny tenin'Andriamanitra izy. Alleloia, amen. Any amin'ny Isaia 1:20 hevitra daholo ny atoroko anao mba tsy hanananao toromaso, mba tsy handovalovanao, mba hahafahanao miambina tsara. Isaia 1:20 Isaia 1:20 ty ndray za leo fataoko koa ty tantareko anareo aveo. Ao izy tenin'Andriamanitra Isaia 1:20 dia niantsonao feondiony izy kana hoe tompo za mijanona mandrakariva amin'ny fitazanako noho ny atoandro ary mitoetra eto amin'ny fiambenako a mandritry ny alina. Zany fezany tao tamin'ny feondiony. Feondiony zany a ohatrany hoe tompo aleluia za mijanona mandrakariva eto ambonin'ny fitazanako noho ny atoandro ary mitoetra amin'ny fiambenana noho ny alina. Za misy fotoana rehefa le za matsy olona mivoyage matetika dia misy fotoana mandeha lavitra be mandeha tômôbila dia misy fotoana ty atory dia nefa raha matory a dia very fotoana dia rehefa za matory dia zao ny ataoko misy fotoana mihira na miteny mafy be tampoka amin'ny tenako eo a manala toromaso hoy zay le fitoro tômôbila reny dia afakafaka le toromaso manao feo andioana. Alleloia. Ianao raha ohatra hoe ao anatin'izao fotoana zao za rehefa mba manentana ny olona hivavaka atao anaty commencement dia izy foana hoe sokafo micro dia asandrato ny feo anareo. Izao hitanareo hoe izao fakapanahy izao fotoana ny fangatsiahana ara-panahy zao tsy mampandaitra ny vavaka bitsibitsika tsony fa teneniko anao zany. Vavaka bitsibitsika zany ngeravana misy moa vavaka ny anaty fanahy etsy fotsiny tsy fantatra tsony anao am'izay manotorina amin'ny fo fa za manoro hevitra anao am'izao andro farany zao ataovatra ny feo andioana. Ataovatra ny feo andioana ianao mivavaka. Jehovah sandrato ny feo anao titiafo mihitsy anao mivavaka. Taovy mihitsy zay tsy hampatory anao fa mila miambiny ianao. Ny fiambenanao keny tanteraka dia tombontsoa anao ry avako manala. Tsy hoe niambiny ianao ka mikarama ka ny patron anao no mahazo tombony. Ianao ange mahazo tombony raha miambiny. Ity ny torohevitra anankiray koa. Alleluia. Torohevitra faraparany omeko anao. Ahoana reo izy Paoly vakitsika ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly 7:20 nge vakitsika zafady 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Alleluia. Asan'ny apôstôly 7:20 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Eli karako koa manao an'izay rehefa za tena manao an'izany foana. Enikotra ny afakafaka zany rehefa tena tadany dia manao kely an'izay dia afakafaka kely manao feo andioana. Atao foana ny feo andioana manomboka izao tsy hampatory anao ny feo andioana. Alleluia. Asandrato ny feo anao amin'ny Jehovah. Za mba menatra mivavaka izany ravana raha zay ny tafiditra anao za tsy mahay mivavaka mora zany tsony. Efa ela any tsy mibisibisiky zany tsony. Le mibisibisiky marina tendrana bavimakiriny abasasasa dia renao dia matory ianao mivavaka mibisibisika efa matory. Hoy izy le cousin zay rehefa nasina amin'ny fomarena mianadeso izy dia eo matory eo ambonin'le cahier zany dia matory ohatr'izay restory dia mandalo le mamany matory ianao tadidy alelesona izy sao dia veriny devoly fa sao dia izy devoly mivavaka nga izy zao. Izy ny devoly mahafantatra hoe matory ianao milaza fa mivavaka bisibisiky atao feo andioana. Asan'ny apôstôly 7:20 7:20 ka hatramin'ny 9:20 zao zavatra nitranga. Ary tamin'ny alina 4:20 dia navezimbezina tany Andry zay no namatonala dia nataony matilofo efa manakaiky tany izy. Very zany Paoly tamin'io anaty maizina mandeha sambo kely any anaty maizina. Dia nanakadrano izy ka hitany fa 20 refy ary nondrosindroso kokoa izy dia nanakadrano indray ka hitany fa 5:20 refy. Tsapatsapa fotsiny zany à peu près fotsiny zany tsapatsapa fotsiny. 9:20 dia natahotra izay fa andao hidona amin'ny aram-bato ao anaty maizinao anao ao anatin'io alin'io ianao mety hidona amin'ny aram-bato ianao. Ary raha midona amin'ny aram-bato tompoko ny sambo dia miletika izy. Za andro any tsy tia hitanao hiletika. Za tsy tia hitanao hiletika amin'izao andro alina mandeha sambo zao ianao. Alleluia. Dia inona nataony 9:20 dia natahotra izay fa andao hidona amin'ny aram-bato ka dia nandatsaka vatofantsika 4 teo ambody sambo ary naniry ny andro ho maraina. Alleluia. Amen.
naninona hony inona ny arova amin'ny Paoly tsy dona amin'ny aram-bato raha mbola alina ny andro na sy miavato fantsika efatra zay ny torotentsika maly miorena tsara alleloia aza mandeha lavitra amin'io alina io fa sao dia efa midona amin'ny aram-bato anao mitsapatsapa ngetsika ry avana alohantsika manisy vato fantsika eto amin'ny toerana alohantsika manisy vato fantsika tsy mihetsika eo anao miandry an'i Jehovah alleloia ozy le ranabavy mpiarabavaka taminy zay mpiarabavaka amin'ny fiangonana anankiray zany zay dia tampotampoka indray izy hitanao mivavaka any amin'ny fiangonana mivavaka lady raha pisy dia rehefa lakamisy izy mamonjy ary amin'ny olona fiangonana mivavaka lakamisy dia rehefa lalibe izy mandeha fampahirizana amin'ny fiangonana mivavaka lalibe ariva dia zay zany kakabe fa ino ty ataonao ty zao fa izy zareo olona mivelatra zay misy tadidiko misy efa zay ndray dia olona mivelatra rehefa mivavaka dia mety aminay fa inona moa tsy maratsy ny olona mivavaka fa le mivelatra tandreo aiza zany olo zany zao izy nareo tsy mivavaka tsony tsy mivavaka tsony satria nahoana mifangaroarovary amin'ny nanana ianao raha marary ianao dia to dia mandeha anao dokotera efatra samihafa mandeha raha tsy mamangy ianao mandeha médecine générale ianao mandeha tapakazo ianao mandeha inona avy doany ianao dia samy manome zavatra anao reo hoanina ny aretinao raha ihany dia miara hoanina angereo zavatra reo mitranga na ianao tratra ny allergie vao me miombo ny aretana mety ho sitrana koa ianao fa tsy fantatro hoe iza tamin'ireo ary nahasitrana dia aminao mety daholo ihany reo toy izy anao za mivelatra be zay misokatra tsy ry havana malala anao tsy misokatra anao manisy vato fantsika alleloia so midona amin'ny aram-bato ianao amen dia teo Paoly ny andry teo izy naniry ny andro maraina ny maraina nke tsy maintsy ho avy zay fotsiny nitady vitio zay zay ny ampahirezanao ny tenao izy le fahendrena anankiray zay manao hoe zao nke ozy izy mizahatra vaovao teneniko anareo hoe rien est éternel lao izy tsisy mandrak'izay ozy izy dia mifalia anao raha manan-karena ianao zao profite ho aingana fa tsy misy io mandrak'izay raha mahanitra ianao androany dia mifalia fa tsy mandrak'izay io fahatranao io alleloia fa zay tena anao androany io maraina io tsy maintsy ho avy io androny Jehovah io tsy maintsy ho tonga io Jesosy tsy efa andalana tsy maintsy tonga Jesosy tsy maintsy miverina indray Jesosy anao mahitanao tsy mihetsika eo fa miambina zay za misokatra ndana ary misokatra dia hitanao misy olona matsy mieritreritra ny abetsaky ny isan'ny fiangonana idirana ny mahatafita amin'ny fiainana sy mahatafita ny an-dandro tsy ry havana ray ny marina andehana amin'ny fahamarinana tany mafy zay anananao tsisy akazarom-poninahitra navoantsika indrindra ny lalatsara ka izorako alleloia azoko ny famonjena ka ho tanako alleloia amen neny Paoly dia zay ny nataony asiny vatofantsika ny azy ozy pore alao alatsaka tsy oaka zay no mitsapatsapa aza mitsapatsapa amin'ny maizina zany ny devoly mahita anaty maizina tsika tsy mahita anaty maizina aza mitsapatsapa alao mijanona eo manisy vatofantsika efatra mavesatra tsara zany efatra zany tsy mampetsika zany na mitopatopa taky ny ahoana tsy mampetsika zany fa ianao eo ny miandry maraina zany ava na eto amin'ity sezako ty andrasako ny maraina eto amin'ity fandarana ty ny andrasako ny maraina fa tsy maintsy ho avy io misy fotoana za mieritreritra mihitsy Jesosy sao dia mba misy fotoana raha eto ampanaovana fandarana eto ny tsy hita-tapoka fio to dia akanjo mavomavo ty tareo mitopatopa mitsingevangevana to dia lasa ozy nareo mandefa mesazy aminany areo pastera mibaiky le sary dia fanontany mbola mahita ve nareo dia sasany teny ie mbola mahita sasany teny zay tsy mahita tsony ny tena marina za efa tsy hita tsony zany fadiriko za alleloia eo ampanaovana fandarana any tonga le mazava be maka ana alleloia fa misy vatofantsika atao amin'ity sezako ty ety ny ahitanareo ahy ho an'Andriamanitra ny voninahitra zao ry havana amaranako azy tanteraka Isaia 5:20 Isaia 5:20 andininy 1:30
izay efapolo ny firaiky amy telopolo amin'Jesosy manao hoe fa izay miandry an' Jehova kosa fa izay miandry an' Jehova dia mandroso ery kosa elatra ny karantaka ny voromahery iazakazaka izy fa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka raha tsy Jehova io maraina andrasan'ny mpiambiny io dia betsaka nefa maty tsy diso fanantenana miandro tsy misy niambona teo foana sofa Jehova ny andrasantsika io maraina andrasan'ny mpiambiny io Jehova sofa Jehova ilay tsy mahay mandisy fanantenana ilay tsy mahay manday ilay tsy mahay tsy toka ny zavatra entinao amin'ny Jehova zany rehefa mety tsy azonao androany mety tsy azonao raha fakapitso fa zao fotsiny teniko aminao tsy maintsy tonga io osy fana rehefa mampahery olona raha amby 12 ny fotoananao amin'Andriamanitra tsy tonga izy amin'ny 12 sasany afaka tsy tonga izy amin'ny 12 latsaka folo fa afaka mbola tsy tonga izy amin'ny 12 lapakaray minitra fa zany efa manome toky anao aza mataotrinao fa tsy mbola Andriamanitra tary io ka amin'ny 12 sy ray minitra ny tonga fa rehefa ho avy izy amin'ny 12 fotoana nomeny anao dia miandrasa fa tonga izy mivavaka ho an'izay rehetra miandry an' Jehova amin'ity androany ity mivavaka ho an'izay rehetra vonona iandry an' Jehova mety ankoatran'ny fialatsantsika an' Jehova misy zavatra koa endrasanao ivoaka eo amin'ny fiainanao araka ny teniko taminao hoe na inona fa nivavaka endrasanao Jehova foana zay dia miambeny dia miambeny alleluia miambeny sagisagy le teneko eo miara-tsy mahita tsotsika miara-tsy eto tsotsika zay re tiako tenena teo za koa zay keteno izy nareo malalatsika no mbola eo daholo tsika rehetra fa samy efa tsy eo tsony zany tsika mety ny olona zany no miteny le olona voanararaka fandarana reny dia tsy mety miovy reny fa tsy nareo akory tsika am'izany samy efa tsy hita daholo tsony alleluia hotahiny tompo e tsy hita daholo tsika am'izany fotoana zany tsika hoe miara-tsy hita daholo am'izany aza mba manindra zany ianao mbola hita ny olona tsy hita zany enao zany mbola miconstate hoe tsy aiza ry anina fa ianao le tonga dia miara-tsy hita amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka aminao iny zany za matoky sy mino fa voarainao ny afatra androany androany dia avako malalako miambeny ianao fa efa ho avy ny maraina efa ho avy ny maraina ary tsy ho ely zany na dia tsy fantatra aza ny daty tsy fantatro ny fotoana tsisy mahafantatra an'izany koa na dia Jesosy aza fa za kosa nefa afaka miteny anao fa tsy ho ely zany miandrasa ihany aleta hatramin'ny farany fa tsy ho ela dia ho tonga ny maraina mahereza daholo ny mpiambina rehetra mahereza daholo ny mpiambina rehetra fa io Andriamanitsika io dia tsy maintsy tonga io angatao fotsiny hoe tompo tehirizo aho tehirizo aho amin'izao asa fiambelana zay ataoko zao tehirizo aho tompo alleluia mba hahita n'ilay maraina mba ho tonga ilay maraina ho an'Andriamanitra ny voninahitra ataontsika ty raha mahafinaritra be ty anatin'ity iray ity aorian'ity ity dia hivavaka isika hivavaka ny tenako aorian'izay dia hivavaka ny solotena anankiroa avao amin'ny groupe zay maresy amin'ny groupe 5 amaranantsika ny fotoana menao finaritra daholo tahiny Jesosy isika rehetrarehetra Future sa fotofot unza maher se rensan kelle fiainako nulla lavdra yang pita nilanao Jesus ni fiainako the future sa fotofot unza maher se rensan kelle fiainako nulla lavdra yang pita nilanao Jesus ni fiainako Tirizotu, ci safcini all'usano. Tirizotu, tu sulla ciammi farini. Tirizotu, tu leggi che mi
amin'ny farany salokeny fianako Terizautu tsy safotsy ny alozano Terizautu otosoatra amin'ny farany Terizautu tsoretsiky ny tafetra otosoatra amin'ny farany salokeny fianako Sangana Jesus afonsanko Iteny mafinita filtra Lazao ny onjabangina Tsy andendrika rinsamoko Sangana Jesus afonsanko Iteny mafinita filtra Lazao ny onjabangina Tsy andendrika rinsamoko Terizautu tsy safotsy ny alozano Terizautu otosoatra amin'ny farany Terizautu tsoretsiky ny tafetra otosoatra amin'ny farany salokeny fianako Terizautu tsy safotsy ny alozano Terizautu otosoatra amin'ny farany Terizautu tsoretsiky ny tafetra otosoatra amin'ny farany salokeny fianako Terizautu tsy safotsy ny alozano Terizautu otosoatra amin'ny farany Terizautu tsoretsiky ny tafetra otosoatra amin'ny farany salokeny fianako otosoatra amin'ny farany salokeny fianako otosoatra amin'ny farany salokeny fianako Amen. Sotranao zay Jesosy malala ny amin'ity fotoana androany izay nomenao ty misaotra Jesosy ny amin'ny fataterahany fotoana teto androany tena hoe sambatra zay notahininao notataninao tamin'ny sandronao mahery tamin'ny tanam-pahasoavanao misaotra betsaka Jesosy satria tena hoe nitataninao tamin'ny tanam-pahasoavanao ny fotoana rehetra ny fandarana andritran'izay taona anankiray izay indray misaotra betsaka Jesosy satria tena tianay ianao ary tena teto foana ianao nombanay teto foana ianao niaraka taminay teto foana ianao nanolotsainanay nanohananay misaotra Jesosy malala tonga fotoana andehananay hitsahatra kely Jesosy dia mba tahio zay Jesosy malala tahio zay tsirairay avy reto mba tsy hisy horesy ny torimaso-pahafatesana ho tafahoana soamatsara eto indray irehitra ny ampandehanana eny foana zay tena hoe hitombo any ampandehanana eny foana ny ara-pananay tsy ho varindrina tsy ho vasakatsakana ary atratralay maraina vaovao dia ho any an-danitra Jesosy misaotra betsaka Jesosy nderany ajo misaotra tsy mivoninahitra efa nao hatramin'izay dia mandrakizay misy andratenao Jesosy halleloia ianao hitahirina isan'ny tokantrano isam-batan'olona arak'izany iranay zany tokoa mba tsy horesin'ny tapifiotra zay misaotra betsaka Jesosy malalo halleloia amen halleloia ampandrosika amin'izao fotoana zao ny ranavavitsika sy ny rahalahintsika zay hivavaka amin'izao fotoana zao Amen. Halleluja. Misaotra pastor amin'ny fitenenana iara hivavakantsika maranatika ny fotoana. Misaotra anao zay raha masina tsara indrindra misaotra Jesosy malalo totosa teto ny fotoana rehetra androany
misaotra Jesosy satria mbola fitiavanao anay mbola nainona ny teninao ndray androany misaotra anao satria mbola manana connexion manana telefony zay mbola tena hoe nomenao fomba redareda amin'ny fitiavana anao tompo malalo misaotra Jesosy tanteraka amin'ny fotoana rehetra indrindra tamin'izay heritaona zay Jesosy tena hoe araka izany izy zany ho tompo tehirizy zay tompo malalo ary araka ny teninao teo aoka tena hoe fikitra aminao tsy ala aminao iredareda mandrakariva amin'ny fitiavana anao zay Jesosy malalo zay nefa tsy mahatanteraka izany raha tsy eo fanemasinao ary eo ny tanana mahery mamikitra anay hatrany ahafahanay manatanteraka izany tompo malalo satria amin'izao fiaina zao tompo dia betsaka zavatra mandalo Jesosy fa zay Jesosy nahainao izany teninao zany dia tena hoe iambina mandrakariva na fotoana inona na fotoana inona Jesosy malalo efa na teo anaty fatoriana tompo malalo amin'ny alina Jesosy dia iambina sy saintsainanao mandrakariva Jesosy malalo isaoranao zany rehetrarehetra izany ko ndreky zay Jesosy raha izy rehetra tafavory teteny Jesosy efa nantsy tonga teto tompo ianao mahafantatra ny tany misy azy ireo Jesosy malalo izay tsy nahafahany teto Jesosy tehirizy tompo malalo ary foazo mandrakariva Jesosy malalo ka rehefa tonga Jesosy malalo amin'ny fotoam-piasana vaovao tena hoe mbola fankahita amin'ny herindray zay tompo malalo tahinao ireo mpanomponao zay nanatotosa zany nandritra ny taona Jesosy apastera rado mivady Jesosy tahinao izy ireo tompo tantano ny dian'izy ireo amin'ny fiainany ray manontolo na dia eo ary Jesosy any vakansa Jesosy fa ianao tompo tsy afohina saraka azy ireo fa mbola apredareta fitiavanao azy ireo ka ninona mbola asan'Andriamanitra mbola ataon'izy ireo dia hitantana azy ireo foana ianao anolo-tsaina azy ireo foana ianao ary ampitombo ositra ao anatin'izy ireo foana ianao tsirairay avy izay nahentetiko Jesosy dia rehetra no raisinay teto tompo malalo ako saintsainay mandrakariva tompo malalo ahafahanay mifikitra aminao afaka izay Jesosy malalo ny amin'ny fotoananay rehetra androany Jesosy isaoranay anao tompo nanomboka tamin'ny commencement ka hatramin'izao Jesosy malalo ary mbola hiditra ao anaty fiderana dia apetraka feny ampelantananao hatramin'izany Jesosy malalo tena hoe feny fifaliana ny sarana eto Jesosy malalo ary tsy toy ny idiranay teto ny voana eto fa tena hoe feny fanay masina feny herinao masina ary fahasoavana nidirana izay tokantrano Jesosy ahitahana fiadanana tompo malalo dia voninahitra ne efa nomena ianao hatramin'izay ka mbola omena ianao mandrakizay tompo malalo dia tahinao ny isa tokantrano tahinao ny sambatan'olona ny fony tsirairay avy izay niatrika teto aoka iredareda fitiavana anao foana dia misaotra Jesosy malalo voninahitra dia tolo teo anao hatrany Alleluia amen. Alleluia Jesosy malalo tena tsara anao Jesosy miendrika anao misaotra tamin'izany toviteny zany Jesosy fa tena hoe nampiambina anay indray nampitandrina anay indray ary tena hoe nampifo miara-panahynay Jesosy malalo hoe fotoana zao iambina anay alina tokoa zao andro zao Jesosy betsaka ny zavatra mitranga ny fahavetavetana rehetrarehetra zay tena efa miseho dia ianao ny iaro anay ampio anay tena ho tonga saina dia iaro ny tena anay koa indrindrandrindra iaro ny fanahinay amin'izao andro alina so satria tsy maintsy ho avy ny maraina miandrandra nyzany maraina vaovao zany nanay Jesosy miandrandra ny fevinao Jesosy fa tsy maintsy tonga zany fa mandra-pahatonga an'izay tena arovy anay tsy ho tratry ny torimasom-panahy fa tena manenina ny anay Jesosy raha zao no matory raha zao fotoana kely efa hidrasana anao zao no tsy vitanay dia mampanenina anay ampio anay ho taka ny mpanomponao teo ho taka ny Davida tena hoe na dia ao am-pandriana ary mbola atsiaro anao na dia hisy vakansa ary ray volana mahery fa tena atsiaro anao foana isanandro hitoby aminao no masonay tena hoe hibanjina anao foana hijery anao foana anao taka ny apôstôly Paoly tena anisy vatofantsika iaro anay tsy handehandeha amin'ny lalana hafa tsy hiova lalana fa tena miorina tsara aza miova tena iorina tsara ao aminao anay Jesosy malalo anisy vatofantsika dia amin'izay tsy mivily miakavanina fa tena hitodika aminao foana io no banjinina io maraina io dia ny fevinao Jesosy malalo fa raha mierinay fotsiny Jesosy dia tsy vitanay zany hiambina amin'ny zavatra be dia be ny Jesosy ny zavatra mitranga ataony devoly indrindrandrindra
amin'izao andro alina zao tranga daholo ny zavatra ratsy rehetrarehetra ary ny devoly tena miezaka amin'izao andro farany zao atonga anay atory ara-panahy atonga anay verin-dalana fa ampiona tsy osy tena androso ampiona tena ifo ampiona tena iambina fa fotoana fiambenana zao anay tsirairay avy eo dia mpiambina daholo anay dia ampiona iambina ny fanahinay dia misaotra Jesosy malalo voninahitra dia honao Jesosy malalo fisandratina dia honao any tena tianay be ianao Jesosy mamy ny fonainao Jesosy alleluia amen alleluia mankasitraka andrinareo miara-mianada tao anatin'izay vavaka mamy be nentinareo zay dia Jesosy ane hitahanareo ihany koa dia tonga anareo afaka iambina foana mbola iambina tratrany maraina dia tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra Jesosy amaly fitia dia mitombositra sy fahasoavana trany dia maheriza foana amin'ny asan'ny tompo alleluia iza inona anao hira anankiray farantsika marantsika amin'ny fotoana alleluia rahantsika amin'ny groupe zay maresy zay hira faran'izay inona ny hira hitanareo amaranantsika amin'ny fotoana mba tena tsy arovatsika n'ity fotoana ty amaranantsika azy satria amin'ny juillet zay tsika vao iona inona no hira hitanareo mba tsara amaranantsika n'ity fotoana ty androany dia faranantsika amin'ny fomba mahafinaritra be izy ty rahantsika mihira sy mitsikitsiky sy mifampakopakopa tanana ho an'reto amin'reto raha lasana vavintsika ato anaty groupe zay maharesy reto raha manana sosikefo-nareo amin'ny groupe zay maharesy dia afaka miteny ihany koa nareo inona ny hira hitanareo tsara ataontsika tolotsika mpijery alleluia tsara ny sabato tsara ny sabata ino ny hira ataontsika tsara ny sabata le tsara ny sabata le tsara ny sabata alleluia ataontsika ny hira tsara ny sabata amaranantsika ny fotoana alleluia nareo hoe rehefa mandeha le hira ao amin'ny groupe zay maharesy eo amin'ny zoom dia maheno tsara nareo mandeha le hira ty tamile teo maheno zokama ndawary dia ndawary ho tahiny tompo ary tsika rehetra dia zay anareo zay mipotra rehetra dia hanomana tsikitsiky mahafinaritra be sy kopakopa tanana be ho an'reto mpijery atsika izay miaraka amintsika zao nge teo foana niaraka tamintsika dia miendrika isaorana ihany koa ny mpijery rehetrarehetra mpanaraka ny fandalinandramoka izao miendrika koa nareo mba isaoranay ety amin'izao fialatsasatra izao famarana ny fotoana dia miendrika nareo mba menay kopatanana mivavaka ao anareo koa zay mba iambina anareo dia fankahitentsika amin'ny 1er août tsika mioneto sabata 1er août fa isaky ny sabata raha misy aminareo mangetaheta te hiaraka hitanina sabata aminay dia mandefa MP amiko nareo maraina ny sabata maraina dia andefasako lien nareo dia anaty zoom atsika miona tahaka andreny any anaty tokantrano anaty fiangonana miaraka ireny tsika tahiny tompo daholo ary tsika rehetra dia ataontsika teritery dia tantsika ny groupe zay maharesy mba tena iseho sary daholo zay afaka miseho sary eva vonimbonina ary zareo reto izy ndao ary kopa tanana akiradio efa mbola mandeha foana akiradio point radio 1 misy toriteny isaky ny adiny telo amray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina tahiny tompo daholo manoroka mamy anareo tahiny Jesosy alleluia alleluia Avo
baba